Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo. Ilay vehivavy Israely niteraka zazalahy dia Kristy. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany sy faharoa. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy mitafy ny masoandro ary ny volana no eo ambanin'ny tongony, ary misy satroboninahitra kintana 12 amin'ny lohany, sady be voky izy. Ary mihetsi-jaza izy ka mitaraina, satria marary fatratra efa hiteraka. Ilay dragona mena, Satana. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andinin'ny fahatelo sy fahaefatra. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra, ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10, ary misy diadema 7 amin'ny lohany. Ary ny rambony dia manala ny ampahateliny kintana amin'ny lanitra, ka mianjery ireny ho amin'ny tany. Ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha vao teraka. Ilay zazalahy, Kristy. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimy sy fahaenina. Ary niteraka zazalahy izy, zay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby. Ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra, dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Ary raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra, izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra, mba ho velomina any 720 andro izy. Ny arkanjely Mikaela. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andinin'ny fahafito hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona. Ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy, sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona, dia ilay menarana ela, izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao. Dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia naharefy eo mahery tany an-danitra aho nanao hoe, ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'i Kristy iny, satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika, dia ilay miampanga azy eo anatrehan'Andriamanitsika andro amanalina. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Ary tsy nankamamy ainy intsony izy, na dia ho faty aza. Ary noho izany mifalia ry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly, sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Tafihin'ny Satana ireo sisa tavela tamin'ny Israely. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy, dia nanentsy ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy. Ary ilay vehivavy nomena ny elatra 2 any voromahery lehibe hanidinany ho any anefitra, ho any amin'ny fitoerany, izay hitaizana azy fetrandro iray sy fetrandro 2 ary antsasaky ny fetrandro, mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika hanaraka andra vehivavy, mba hindaosy ny rika izy. Nefa ny tany namonjy andra vehivavy, ka ny vava ny tany, ka ny telina ny rika izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany. De tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona, ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'i Jesosy.